asa anaovatanareo fa tsisy rendrarendra. Asa telo avy hatrano natomboka teny atao madinika centre androany alakamisy. Mikasika indrindra ny fanadiovana ireo lakan-drano izay miteraka fitohanan'ny rano ka mandoto ny tontolo ary miteraka tsy fahasalamana ho an'ny mponina. Nandraisanareo tanora tsy anasa teny an-toerana no nanaovana izao hetsika izao ary anenika ny boribory-tany fahenina. Manasa an'ireo kandida hafa moa Taina Razafinjoelina mba hanolotra zavatra maharitra tahaka izao fa tsy rendrarendra sy pieta-toko foana no hitaizana ny vahoaka. Rehefa nasitrana hoy izy dia ny antony makarary no andositranina fa tsy niendrika sy ny fisehon'ny aretina. Tena olana sy manahirana amin'ny mponina ety izany izao dia izay rehefa fahavaratra dia ao anaty rano foana. Io izany izao iarahana mahita ity trano ity izao dia efa dibo-drano ao anatin'io. Ny fako ny kanalina tsetsina izay ny tena olanay ary tena mijaly mihitsy izay. Zao vao manjomonjombona ny andro dia efa manaintainy izay hoe aiza indray misy anay izany satria miakatra na amin'ny maloto ary. Lalana dia ny rano sotroina maloto. Lalana zany ety zany zao tsisy fahavaratra sy ririnina ety zany zao fa rano foana ny tsahana manjava ny taona dia fako polisiny zany tsisy baka anjorodira ny lalana etsy andaniny tsisy zavatra vanina zany ety. Ny etaetanay zany amin'izao firotsamam-pivarotana zao tokony tsy hanao propagande fotsiny hoe hanadio foto-drafitrasa maro fa tokony tena hanatanteraka mihitsy. Satria rehefa tonga ny orana tsabonana ety ny rano afatra aty amin'ny valahana tsetsina ny kanalina ary tsy mbola nisina vita zany hoe tonga taty fa mijery fotsiny ny ataony aty. Rehefa sahirana isika dia ny antony mahasahirana antsika ny andositraniny. Inona mahasahirana antsika? Asa. Ity ilay asa maharitra ho an'Antananarivo na Amaha nambaran'ny Taina Razafinjoelina nandritra ilay fandarana manokana ny 7 Oktobra 2024 lasa teo. Izay zavatra hita fa ho vita no resahana fa isika tsy ilaza mihitsy hoe ataontsika manidina daholo mponina eto izy ary izay tenenina dia tsy maintsy tanterahana. Tonga eto amin'ity toerana ity izao tsy midina aty mandehandeha fotsiny ohatr'izao raha tsy misy asa manomboka. Dia androany any hanomboka ny asa amin'ity faritra misy antsika atao madinika ity. Zava-dehibe ho anay izao hetsika izao hoy ny mponina ary tena ilaina mihitsy satria sady madio ny tanàna, mihenona ny aretina no miteraka asa. Tonga dia asa aloha ilay izy tsy vava fa tonga dia nidina toerana izy dia tonga dia asa fa tsy kabary. Tena tsara mihitsy aloha mbola nisy olona foana makaty aminay mijery lalana fa tsy mbola nanao ohatran'izao. Fa izy izao tonga teto nanome fitaovana anay dia navita anay miasa ohatr'izao. Dia efa ela izay mba nangataka hoe misy asa ohatr'izao. Tena ilay asa zany tena mety aminay mihitsy ilay ohatr'izao ilay fandraisana anjara ohatr'izao mihitsy zany. Izao mihitsy ny tena etaetanay ety ambany tanàna aty zany mba manadio an'ity kanalina ity mba tsy ho atsaty intsony ny rano aty amin'ity kanalina ity.